Haleluya. Dia hoentsika ny fanazavana. Hitantsika zany hoe miteny ny tompo zany hoe maro izy ny asa ataontsika, manao maritra atsika miasa amin'ny tompo, manao asa fanompoana atsika azafady, manao asa fanompoana atsika, be fitiavana atsika, mahavita be tsika miasa amin'ny tompo. Kanefa hoy Jesosy mananteny aminao aho. Kanefa hoy Jesosy mananteny amintsika fiangonana izy. Satria tsika mandefitra amin'ilay Jezabel. Manasa anao hamaka ny tantaran'i Jezabel hoe iza moa le Jezabel? Ao amin'ny mpanjaka voalohany 1:20 ka afaka mamaky ianao hatramin'ny farany. Afaka mamaky hatramin'ny farany na manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 10. Fa namaky an'io aho ary nijery, ny étudier ny toetrany, ny toetran'ny Jezabel. Ina ny voalaza ao ny toetran'ny Jezabel? Satria ny vadiny nangataka ny tanim-boloboka ny Nabota, dia tsy nomeny Nabota le tanim-boloboka, dia tezitra ny vadiny, dia niditra tao an-trano dia nanontany Jezabel fa ina ty mampalahelo anao, dia niteny le vadiny. Dia ina nataon'ny Jezabel? Nakataratasy izy nanoratra. Izy indray ny lasa nanoratra hamono faty ny Nabota mba hahazoany an'ilay tanim-boloboka. Haleluya. Ny toetran'i Jezabel mpanjakazaka. Haleluya. Mpisoloako, mpandainga, mpamon'olona. Zany daholo ny toetra raha mandinika mamaky an'io mpanjaka voalohany io, afaka mamaky anao any an-trano any. Zany ny toetran'i Jezabel. Atria fatatsika fa zany mpanjakan'i Israely zany, Israely dia an'Andriamanitra. Kanefa ty mpanjaka ty niaino ny feon'i Jezabel. Zany hoe io toetran'i Jezabel io, Jezabel maty. Fa le esprit tao aminy, fanahy ao aminy mbola. Izy le manjaka ankehitriny, mamitaka, misoloko. Mbola ao anatin'ny toetra manjakazaka. Toetran'i Jezabel daholo zany, namono mpaminany maro izy. Nandatsaka raha maro, nanao sakrifisy izy any Nabota, sahala sakrifisy nataony. Niantso fifadikanana ahoana zany? Tsy fifadikanana avy amin'Andriamanitra zany. Olona mpandainga sy mpisoloako. Haleluya. Ka nahafaty any Nabota zay olona marina. Dia iverina amin'ilay tenin'Andriamanitra teo tsika. Kanefa hoy Jesosy mananteny aminao aho, satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezabel zay milaza ny tenany ho mpaminany vavy, ka mampianatra sady manoloko ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy. Amen. Zany hoe maro be tsika fiangonana manaiky an'io, mandefitra an'io Jezabel, ny toetra an'io Jezabel. Izany hoe taky ny tompontsika mila manontany ny ara-panahy ny olona miara-miasa amintsika, miara-manompo antsika amin'ny fiangonana. Anontany io tsara hoe avy amin'Andriamanitra ve? Avy amin'ny Jesosy ve? Dia mila manontany tsara antsika hoe mpaminan'Andriamanitra izy, mampianatra izy, mpampianatra izy, mpitarika izy. Anontanitsika tsara ny tompo. Moa ve avy amin'ny Jesosy? Moa ve manao ny sitrapon'ny tompo izy? Moa ve mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra? Miaina amin'ny famasinana sy fahamarinana izy? Haleluya. Ka azoko ny tiany tompo ambara ao anatin'ilay nofy, miantso ilay olona, tsisy consulté an'ny tompo akory, tsisy fantaheva tonga dia mandray an'ilay fanampiana. Amen. Ny tiany tompo ambara dia tsika mila manontany azy aloha. Mila manontany azy aloha, fa tsy tonga dia manaiky ny zavatra rehetra, fa tsy ny zavatra rehetra no maso antsika. Misy fanampiana, misy zavatra hoe andao fa misy zavatra atao ary pastera, misy ohatry zao, dia lasa tsisy fanontaniana an' Jesosy, tsisy fanontaniana Andriamanitra. Jesosy mila tsika fiangonana
andeha amin'ny famasinana tanteraka fahamarinana ary miankina aminy totalement 100% miankina amin'ny Jesosy. Fa tsika tsy miankina amin'ny fanampiana et zéro, tsy miankina amin'ny proposition et zéro. Aoka tsika antany any tombo aloha. Aoka tsika hiantso Jesosy, azoko atao ve miara-miasa amin'ity olona ty Jesosy? Jesosy tia tsika hoe anana ny ambiamby ho atsika. Fa tsika tsy miazakazaka amin'ireny, tsy tsika no mandeha aloha fa tsy maintsy manontany ny tompo satria tsy fantatsika ny vokan'iny rehefa avy eo satria Satana amin'izao dia tena fetsy. Nahoana moa izy manome zavatra maimaim-poana zany olona be dia be nampiny? Tsy fantatsika ny fanekena nataon'ny olona io any. Dia maimaika tsika mandray ary mandoto miesoa ilay fiangonana. Halleluja. Azoko ny tiany fanahy masina ambara amintsika fiangonana. Ho aisoanao. Anao zay miainao an'izao vidéo zao. Mandefitra anao satria olona mety hoe misy olona miara-miasa aminao, nisy proposition apetrany. Dia tonga dia mandray anao, tena vola be o pasteur, tena so. Tsika tsy miankina amin'ny vola, miankina amin'ny hanina, fa miankina amin'ny Jesosy tsika. Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fa ankehitriny dia vola dia mamadika, avadika n'ilay tenin'Andriamanitra ny fiangonana hiankina amin'ny zavatra hita maso, hiankina amin'ny vola sy ny harena. Amen. Tsy ratsy raha ohatra ka tahina antsika amin'ny harena. Tsy ratsy, tsy mandany zany aho, tsy mandà, afaka fa kosa. Aoka Jesosy ny voalohany amin'ny zavatra rehetra. Ka mandefitra tsika satria hoe olona fa miara-manompo amintsika ao amin'ny fiangonana izy dia menatra tsika dia le fery nefa fantatsika ny toetrany, fantatsika ny esprit mampiasa azy, ny fanahy mampiasa azy. Moa ve tsika nanontany an'i Jesosy tonga dia manaiky niteny olona io hoe misy an'izao ndao hiara-asa amintsika, ndao tena hoe ekentsika fa tena mahatsara ary anao fety be tsika. Tafiditra any am-piangonana ny fetin'izao tontolo izao. Amen. Miteny amintsika Jesosy hoy izy eto hoe sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy, resaka sakafo. Jerentsika ny tantaran'i Daniela toko 2:9. Alléluia. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Daniela ninia tao am-pony, tsy andoto ny tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony, ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapa izy mba haverany tsy andoto ny tenany. Amen. Daniela ninia tsy andoto ny tenany izy tamin'ny anjara hanina izay avy amin'ny mpanjaka. Satria misy ny anjara hanina avy amin'ny mpanjaka tsy mahasoa antsika, tsy mahasoa ny Daniela. Nisafidy ny hanina kotrana izy, nisafidy ny hanina naturel Daniela. Satria fantany Daniela handoto azy le hena. Alléluia. Hatrany misakafo miditra amin'izao ny fahavalo, tsy ho zavatra rehetra azontsika atao. Tsy fantatsika hoe aveza resaka nisy fotoana amaranako an'izao témoignage zao, amin'izao zao nofy zao, niasa tamin'ny musulman za, fa za taty afara aty zany vao mahalala an'ilay izy. Afara aty vao nampahalala ny tompo an'izany daholo. Ilay izy sacrifice ataon'zareo, ianao tsy mahalala, ianao nefa mihina an'iny hena iny. Musulman ny patronko tamin'izay. Dia nandeha zay tany ambanivohitra dia hoe anao fety inona zany tsy haiko, dia lasa zay nandeha ny toeran-tsalany hoe alaala le izy. Tadidiko tsara zay. Dia zaho vao ampatsay mifanahy masina an'le izy daholo. Dia misy salony hoe fandatsahana vola. Dia hoy izy hoe atao ina ao ary eto, ina ny eto? Eto famonoana ondry tamin'izay nanondry sa inona nataonay tamin'izay ondry sa osy. Dia atsaky eto izy le ondry dia misy raha mitete. Dia mi raha mitete igny Jesus, mi raha mitete igny latsaka eo dia misy vola dia io izy tsisy maka fa vola eo apetraka eo izy. Ny tompony tsy haiko, tsy tadidiko firy fa ohatrohatran'izay dia izy. Dia iny ondry iny amin'izay dorana rehefa misy raha latsaka amin'izay dorana. Sacrifice, manao sacrifice mihitsy zareo.
dia iny hena iny nefa avy aiza avy amin'ny sampy iny, avy amin'ny satana iny. Avy eo rehefa nidorana iny natao tsakitsaky amin'izay, nanao tsakitsaky zay rehefa avy eo nanao brosety zata miandry tsy fahalalana tamin'izany tsy nahafantatra. Ka tsika nefa efa mahafantatra ankehitriny tsika fiangonana. Aoka tsika tsy handoto ny tenantsika, aoka tsy hohanintsika zay rehetra hitantsika eny. Fa misy izy ireny esoheny fahavalo ireo hoe voaloto nanaovana sakrifisy tamin'ny satana. Amen. Ka ny fijangajangana teny ten'Andriamanitra tsy voatery ny jangajangana andeha ny anangadabadinona nanao firaisana azafady efa fomba fiteny tsy zay. Fa mijangajanga ihany koa tsika satria tsika tsy mihaino an'Andriamanitra, satria tsika tsy miconsulte an Jesosy, satria tsika tsy manontany an Jesosy alohan'ny zavatra rehetra, fa lasa olona ny anteratsika, lasa any amin'ilay zavatra hitan'ny maso, zavatra maderadera be, misy laza, misy vola be, zany mahafatifaty ny fiangonana. Amen. Fa tsisy fanontaniana tsony an'Andriamanitra, tsisy fanontaniana tsony, tsisy firaisana tsony amin'ny Jesosy. Halleluja. Any ka fijangajangana zay, mijangajanga tsika, efa mijangajanga miala amin'ny Jesosy. Nahoana ivadiny izy anarany vadiny Jezabel tsy tadidiko, nahoana izy tezitra tamin'Andriamanitra, tezitra tamin'ny mpanjakan'i Israely io, satria izy nanaraka ny tolotsain'i Jezabel. Izany koa ny ataon'ny fiangonana ankehitriny, manaraka ny tolotsainy ny fanahy ny Jezabel. Ny Jezabel moa le olona ao amin'ny miangonao fa manana izay fanahy ny Jezabel zay izy. Miara-miasa amin'ireny tsika, mandefitra an'ireny tsika. Amen. Nefa izy ao anatin'ny lainga, nefa izy ao anatin'ny misy loko, nefa izy ao anatin'ny fitapitaka, nefa izy ao anatin'ny fizaozao, nefa tsy ao anatin'ny vokatry ny fanahy. Amen. Tsy manderaka ny sitrapon'Andriamanitra, tsisy fatahoran'Andriamanitra. Dia ankehitsika, le ferintsika reny, nefa hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe mampitandrina antsika Jesosy, mampitandrina antsika fiangonana. Hibebaka antsika, hibebaka antsika ary hiverina amin'ny fitiavana voalohany, hiverina amin'ny fitiavan'i Jesosy. Amen. Mba hampiditra an Jesosy ampiangonana antsika. Halleluja. Ary nomeko andro hibebana izy manome andro Jesosy. Miteny amintsika Jesosy manome fotoana antsika hibeba antsika, hitandrema antsika. Satria maro ny fiangonana efa manaiky an'ireny, imazo ny fiangonana vehivavy, io vehivavy natorenahy io fantatro fa imazo ny salany ohatra omen'i Jesosy fiangonana. Oka tsika tsy handray izay rehetra hitantsika eny, misy ary mpandroso ny fiangonana, andao ary misy an'izao, andao misy fety ary lasy. Tsisy akory firaisanao amin'i Jesosy, fanontanianao amin'i Jesosy. Any ka miala Jesosy, miala Jesosy, satria tsy manome voninahitra azy fa manome voninahitra ny satana. Mampibebaka atsika Jesosy, mampibebaka atsika, mba tsy hijangajanga atsika, tsy fijangajangana tsy resaka hoe resaky lehilahy sy vehivavy ihany, fijangajangana ihany koa ny fiankinantsika amin'izany, zavatra hoe mahita hoe tena hoe mandroso, zavatra maderadera be. Amen. Aoka atsika ho mailo amin'izao vaninandro farany izao, fa miditra amin'ny lafiny rehetra ny satana. Aoka ho mailo ny fiangonana, fa Jesosy mampibebaka foana atsika hanamasina ny fiangonana. Miditra amin'ny fiangonana izy hanamasina atsika, mandra-piaviny. Tiany ho masina zao ianao, tiany handeha amin'ny fahamasinana, fahamarinana, tahotra an'Andriamanitra, mba hahatonga atsika ho tafakatra, mba tsy ho tavela eto. Amen. Ka tonga ny afatra hampibebaka, hampiova atsika, tonga ny afatra hiverena antsika aminy. Aoka atsika tsy handefitra zavatra fahafantatsika fahotana, zavatra fahafantatsika tsy mety, tenenitsika ny marina, tokony hijoro tsika. Halleluja. Fa tsy izay rehetra hitantsika dia eketsika, tsisy fanontaniana an Jesosy, tsisy firaisanao hoe manontany Jesosy, azoko atao ve ty? Halleluja. Amen. Zay zany afatra ny tompo atsika, ho atsika rehetra, hatrehtsika rehetra ny fiangonana, tsy ao tsony fiangonana Tiatira fa atsika zao ny fiangonana Tiatira, atsika zao ny fiangonany misy anankifito izy ao. Ary hitako amin'ny image amin'le nofo io sotra maromaro zay vehivavy ao, trako na misy isa fito isa firy zay ao, fa le anankiray nandray an'ilay fanampira. Alleluja. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany.
ho azy hatramin'ny taolo indrindra mandrakizay. Mino fa azontsika ny afatra teny tompo ambara arakatsika ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina saotranao lehibe indrindra amin'ny afatrao saotra tompo malalo saotra Jesosy satria manamboatra ny fiangonana anao amin'izao vaninandro farany zao ary arovy amin'ny ranao zao vidéo zao Jesosy arovy amin'ny ranao Jesosy maro ny fanavovonjy amin'ny alalan'ny afatrao saotra Jesosy amen. Tahiny tompo daholo tsika dia raha mbola tsy tonga Jesosy dia very nety foana atsika amen.